eny ary alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka tsika ry Andriamanitra rainy an-tsara indrindra mbola indretindray izahay avy nideranao ary avy nanome voninahitry ny anaranao avy nanondrika ny lohanay ihany koa namoaka ny taom-poninay satria anao ny teny hoe loharina eo anatrehanao avokoa ny atam-ponay rehetrarehetra na ny fifaliana na ny fahoriana na ny hetahety zany dia efa navoakanay teo anatrehanao avokoa. Tonga indray ny fotoana izay hitenenanao ary hampangiro ny feo rehetra izay tsy avy aminao. Aoka ny fanamasina izay efa nozarana taminao tsiraray avy no hanazava ny teny ary hampitoetra izany ao anatin'ny fanahinay mba hahatonga anay ho velona ahafahanay mandraindray ny lalam-baovao izay efa nisoritinao hatramin'ny voalohany ary mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Ninina tsy fatateranay dia fonana aminao ary aoka ianao no ampiorina hatrany amin'ny alalan'ny teninao isan'andro n'andro. Mitenenanao raha eo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Zavatra mahafinaritra moa dia izao hoe tafahoana soamantsara eto tsika androany ary ny zavatra lehibe dia tsy vitany hoe mihaona fotsiny fa teo ihany koa ny fiderana, teo ihany koa ny atao hoe andray ny tenin'Andriamanitra. Ny tsarovy tsara ny tenin'ny Daniela any amin'ny Daniela toko 12 any andininy 4 milaza hoe ry Daniela hozy izy Jehova asitombo-kase ny teny rehetra, asitombo-kase ny teny ahorony mandra-pahatonga ny andro farany. Maro ozy izy ny andinika ary hitombo ny fahalalany. Zasy ianao zao dia anisan'ny atao hoe mandinika satria mihaino tsika ary mamolavola ny teny dia hitombo ny fahalalantsika. Zavatra anankiray izay tena hoe hitan'Andriamanitra tokoa dia andeha ataoko fohy fotsiny ny teny hovakiana dia Salamo 4:12 andininy 2. Salamo 4:12 andininy 2 dia voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe eny an-danitra i Jehova miondrika mijery ny zanak'olombelona raha misy endry ka mitady azy. Zay no teny hoentintsika ifampahirezana androany. Eny an-danitra no miondrika Jehova mijery ny zanak'olombelona rehetra raha misy endry ka mitady azy. Tsy hoe mitady fotsiny ihany, tsy hoe ohatran'le hoe aiza hono zany misy Andriamanitra fa matoa ianao liana mitady olona anankiray dia mila mamantatra azy aloha. Mamantatra azy moa atao ahoana? Tsy afaka niresaka aminy ianao satria mbola tsy hinonao izy. Tsy afaka ny mbola avy dia hivavaka fotsiny izao na tsy fantatrao hoe mpihaino vavaka izy. Tsy afaka ny hangataka famelan-keloka ianao na tsy fantatrao hoe mpamela heloko izy. Izany hoe ny zavatra voalohany indrindra dia ny fahafantaranao hoe iza moa ilay Andriamanitra. Izasy ianao zany tsy mamerina intsony hoe amin'ny alfa ny abidi-pianarana hoe hijerindray hoe izy indray moa Andriamanitra androany, fa ny zavatra ho apetraka aminao sy apetraka amiko dia ny hoe zasy ianao efa novidian'Andriamanitra atao hoe zanany. Ary zasy ianao rehefa novidiana atao hoe zanany dia misy famolavolana izay nomanina Andriamanitra mba hahatonga antsika amin'ny farany. Inona ny zavatra tena hoe tarigetra an'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra amin'ny figadonany ny ora anankiray. Voalazan'ny Filipianina toko 1:10 dia milaza hoe aoka ho fantatrareo ny zavatra tsara indrindra dia ny madio am-po amin'ny fisehoany. Aoka ho madio am-po amin'ny fisehoany. Inona moa ny azo atao holazana momba izany hoe madio am-po? Ny madio am-po dia tsy misy petipetiana ny fahatezerana amin'ny andro fahatongavany dia tokony miharihary ny atao hoe fitiavana. Zavatra anankiray ny lakile ho resahantsika hoe inona zany ny lakile, tsisy afa-tsy ny famelana n'ilay fanahy nomen'Andriamanitra antsika hibaiko ny fiainantsika isan'andro. Tsisy afa-tsy ny hoe famelana ny fanahy ao anatintsika mamoa ny voany ety ivelantsika. Io dia mitovy amin'ny hoe raha ohatra ka mamboly paiso zasy ianao, tsy ho zavoka mihitsy ny voaka eo fa paiso.
asa hoe misy greffage azay zavatra hafa fa raha ny tena tokony izy raha fakana aviavy no napetrakintsika teo de tokony ho aviavy no raisitsika voany eo raha fanamasina no nataontsika ty anatin'ny fakatsika ty de tokony voalazany galatianina toko 5:2 nivoaka hoe vokatry ny fanahy dia fahalemem-panahy fitiavana fandeferana zavatra lehibe ary zay no andrasan'ny tompo amiko sy aminao hoe raha io avy izy dia ahita ny tempoly zay fanomaniny amin'ny fahadiovam-panahy zavatra anankiray nefany zavatra tsara ho fantatsika hoe tsy vitavita ho azy zany marina hoe Andriamanitra miasa ao anatintsika araka voalaza amin'ny Filipianina toko 4:17 hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo amin'ny sitrapony sy ny fanondriny fa tsy vitavita ho azy zany fa misy karazana fampianarana tsy maintsy arahany tsirairay avy misy fampianarana ary zay no mahatonga ny hoe le Jehovah Andriamanitra mahita hoe io ianao fa midevie na de zanak'Andriamanitra ary ianao de fantany hoe ao amin'ny tsy le lalana nametrahako azy zany ohatra zao maka ohatra io zao i Davy zao mpampianatra muzika manome morceau ray amin'ny mpianana izy ataoko hoe amin'ny examen morceau anankiray zay andeha ataoko hoe mbola tsy nitendreny koa na atao hoe fantany fotsiny le solfan le izy de omeny an'le mpianana de sy nitendren'ny mpianany de le sofiny efa mahafantatra hoe tsy ao zany tena midetoniny zany satria tanan'le olona tokony hitendry any amin'ny akikely tokony andeha any amin'ny ataoko hoe la de lasa any amin'ny do no voatendriny tonga de mivalana amin'ny sofiny le izy ohatr'izay koa le Andriamanitra mahita antsika hoe nametraka antsika an'le lalam-pamonjena de le teniny de amin'ny fotoana ianao midevia amin'ny tsy araky ny sitrapony de efa avy de fantany satria lavo ianao tafalatsaka ianao anatin'ny tsy fahombiazana tsy fandrenesana tsy fankatoavana de androany hianatritsika hoe inona ary ny zavatra no raisina ao anatin'ny baiboly voalohany indrindra izasy anao no atao hoe tempoly tsika rehefa natao hoe tempoly dia mazava ho azy fa tokony misy karazana intersection eo anatsika dia ny fiverenan'i Jesosy eo anatsika rehetrarehetra le atao hoe zanak'Andriamanitra dia amin'ny fionana amin'ny fidinan'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra inona ny zavatra tianambara amin'izany napetraka Jesosy alohan'ny andehanany hoe ny tempoly dia miorina eo amin'ny fanorenana ny apôstôly tsy ny tena izy hoe miorina eo amin'ny fanorenana zay nataony fa ozy izy hoe nametraka izy nasiny ny atao hoe apôstôly any amin'ny Efesianina toko 2:20 de milaza an'izany hoe zay irafetan'ny rafitra ny mba hatepoly masina dia ny fanorenan'ny apôstôly any Paoly ka nilaza mihitsy any amin'ny Korintianina 1 toko 3 de milaza hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra nomena dia toy ny tarimarika efa mahay zany hoe izasy anao le trano aorin'Andriamanitra zasy anao le tempoly aorin'Andriamanitra amin'ny alalan'le fanahy efa napetrany ao anatintsika fa isika kosa no miaino an'le tenin'ny Daniela 12:4 hoe maro no mandinika de mitombo ny fahalalany amin'ny fahalalanao dia miteraka ny atao hoe fatahorana an'Andriamanitra satria me malala zany ianao hoe zao ke ny sitrapon'Andriamanitra dia me mandroso ny dikan'izay satria izay no nitenen'ny oabolana toko 1:17 hoe ny voaloham-pahalalana dia ny fatahorana an' Jehova oabolana toko 1:17 ary ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe lalan'ny endry dia lalanaina makany ambony analavirany ny fiainatsita any ambany zany hoe ny olona atao hoe endry voaloham-pahendrena izy de fatahorana an'Andriamanitra zany hoe ny fahalalanao ny tenin'Andriamanitra foana mampianatra anao atahotra an'Andriamanitra dikany hoe matahotra an'Andriamanitra de manalavitra an'le ho any amin'ny lalana ho any amin'ny fahaverezana de ozy aho hoe
izasy ianao dia napetraka fa mila fantatra zany androany sao le trano naorintsika le tempoly ka tsy manaraka an'le rafitra napetraka Andriamanitra kosa. Mahatonga antsika zany mora mizongozina amin'ny zavatra maro isan-karazany. Zao voalaza ny Paoly hoe ny fototra aloha na tiantsika na tsy tiantsika ny semelle le trano dia tsy misy mahay manao an'io zany iseho azy hoe aloha za ihany nanao ny fototra fa Andriamanitra mihitsy ny manao an'le fototra. Voalaza ny Korintianina voalohany 7:1-2 averiko indray mandeha ny fototra dia tsy misy olombelona afaka manao an'izay afa-tsy nataon'Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra raintsika nametraka an'le fototra ao amin'ny tempoly zay tsika zao natao hoe tempoly. Voalaza ny 1 Corinthiens 3:11 dia milaza hoe tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay nataon'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany. Fa samy manana ny zavatra arafiny kosa nefa avy eo hoe inona ny arafitrao eo ambony. Misy izy mandrafitra volamena, misy mandrafina ahitra, misy mandrafina fa amin'ny farany no ahitana ny asany ozy izy andalo afo sedrana, mandalo afo ny fisedrana ny asantsika rehetrarehetra dia eo izy no alalana hoe inona ny nataonao teo amboniny satria efa nomenanao le fototra fa tsy naorinao araka ny tokony izy le tranon'Andriamanitra. Tadidio nefa fa le trano le tempoly io natao hoe fofombadin'i Jesosy. Zasy ianao le atao hoe fofombadin'i Jesosy ary ny atongavany dia hakanasy ianao zay fofombadiny ka raha tany ka fototra fotsiny no mipetraka eo dia efa tsy tafajoro zany le atao hoe trano, tsy tafajoro fa mbola fototra nenao ny olona rehetra efa voatafo nenao zany mbola mety hoe tavela eo amin'ny fototra satria mandrafitra manandrakandrana. Mandeha mihaino karazana fampianarana marobe dia tratrany confusion dia tsy hitanao intsony hoe inona no raisina ahatonga anahy hijoro, ahatonga anahy tsy voahozongozona satria izay le izy hoe ahatonga anareo ozy izy ny Efesianina 4:4-4 hoe ahatonga anareo toy ny fahalebiazan'ny Jesosy Kristy mba tsy ho ilangila ny fampianarana rivotro ny fampianarana maro samihafa intsony ianareo. Zany hoe eo zany ny tena problemany tsika kristianina. Le rafitra zany efa mipetraka ary nampitandrina mihitsy ny Paoly hoe sao dia misy mitory filazany tsara zay tsy rehefa nitorianay aoka ho voahozina na anjely aza satria ny asa nataon'Andriamanitra zava-poana rehefa tsy tafatsangana ny atao hoe tranony, rehefa tsy tafatsangana ny atao hoe tempoly satria tsika dia mahafantatra mihitsy hoe Jesosy ho avy aka ny tempoly. Ahoana moa izy ny tenen'ny Hébreu 5:7-20 dia hoe tahaka izany koa izy Jesosy iseho fanindrony tsy ho amin'ny ota intsony anefa ozy izy fa ho an'izay miandry azy. Zay miandry azy dia zasy ianao, zay miandry azy dia tsika zay manorina n'le tempoly araka ny tokony izy. Ary izy rehefa iverina haka zay dia ny zavatra nolazainy dia hoe aka ny tempoly. Efesianina 5:27 dia milaza hoe aka ny tempoly tsy misy fiketronana ary tsy misy falotona ary tsy misy tsiny. Zay fa miverina indray hoe tsy misy tsiny. Io le hoe madio am-po, tsy misy tsiny. Zay zany ny zavatra hoe tena tsy maintsy aforoninao isan'andro isan'andro. Ahoana moa ny ahafahako mamorona ny tenako tsisy tsiny dia tsy misy afa-tsy ny lalan'ny fanahy masina ihany no mamolavola isan'andro. Zay ke le mahatonga an'le hoe 1 Jean 2:27 amin'izany fotoana zany dia tsy mampianarin'ny olona intsony ianareo izy izy fa ny faniosotsy ny fanahy zay ao anatinareo mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Rehefa tonga amin'izay stade zay ny olona anankiray manana fahalebiazana izy tsy miantehatra amina olona anitsy azy fa tonga dia mahafantatra ny atao hoe ty tsy mety, ty mety kosa ty tsy mety satria le fanahy
efa manomboka rehany le feo fanahy ao anatiny fa rehefa mbola feo anofony rehany dia mbola manakina le feo an'le fanahy dia any ka lasa tsy mety ho tonga mihitsy le fahalebiazana dia davin'Andriamanitra aminy. Paoly moa dia araka ny tenintsika hoe izy no anisany nametraka n'ilay atao hoe famolavolana, fitahirizana ary fanamboarana ny olona tsirairay, tempolo tsirairay ho fofombadin'i Jesosy. Araka ilay voalazan'ny 2 Corinthiens 11 verset 2 dia milaza hoe tahaka ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra izy no mahasaro-piaro anareo satria homaniko fofombadin'ny olona anankiray ianareo dia Jesosy Kristy. Zany hoe sarotiny mihitsy izy amin'ny fampianarana. Betsaka moa fampianarana amin'izao hoe tsy ilaina intsony zany epistile, tsy ilaina intsony fa efa tsika efa voadio. Ny fanahintsika no fototra no efa vita fa ny tapany ambonitsika mbola anjarantsika io fa tsy hoe anjaran'Andriamanitra io fa ny baikon'Andriamanitra dia ny fanahy ao anatintsika dia le zay no mampanamboatra antsika ny zavatra rehetra. Mila zany tsika misakafo isan'andro mahatonga antsika mitombo zay le hoe mahatonga azy be ny andinika ozy izy dia hitombo fahalalana ka fahalalana mahatonga anao manamboatra le trano ivelany sy ny ao ambony. Fa rehefa fahalalana zao tontolo zao fotsiny ny rehanao sy ny fantatrao dia tsy hitombo mihitsy le tempoly fa mbola fototra eo foana any ka mety lasa nay le tempolinao mandrapahatonga an'i Jesosy dia tavelo eo ianao zany mbola manorina an'iny mandrapahatonga ny fataperan'izao tontolo zao satria ny olona efa tafiakatra le tranonao mbola eo ary mety ao zeran'ny siklony satria ny antikrista amin'izay no anjaka amin'le tapany faharoa dia eo tsika voatavela amin'izay. Dia izay mahatsara an'le izy hoe fanomanana dian'izao fanomanana satria mbola misy an'le fito taona rehefa avy eo iny ny zava-doza be rehefa vita ny atao hoe enlèvement dia eo amin'izay tsika lasa mifototra no tsika mandehandeha farany ary tsika le fototra satria tsy hity very le repère satria efa tsisy tsony ny fampianarana fa samy mandosotra daholo fa ovonony bibidia ianao rehefa mbola andeha tady fiangonana efa tsisy tsony amin'izany fotoana zany fa ianao zany amin'izao fotoana zao fotoana isaorana an'Andriamanitra mbola tsy tonga Jesosy mba hahafahantsika miorina tsara hoe ahoana moa no tena mahatonga tsy hanatsiny, ahoana mahatonga hijoro tsara satria tsika rehefa manana an'le bazy le araka rehefa nyteniko foana moa hatramin'izay hoe le ten'Andriamanitra raintsika karazana briky ary arofanina io arofanina no fiarovana fotoana zany mila ny olona kristianina ny tempoly anankiray mila mamantatra ny tenany hoe tsy tokony anao atsirambina intsony zany ny atao hoe fofombady sambatra ny ozy izy zay voasa amin'ny fampiakaram-badiny zanak'olona zany hoe mety ho anisan'ny mahita fotsiny ianao fa tsy anisan'ny tafiakatra dia izay zavatra izay zava-doza ary tena hoe mampanongo tena ihany satria mitovy amin'ny olona rehetra zany rehefa dinihako fa mifototra ny eo amiko or le fototra rehefa tonga le fotoana fiakaran'ny tompo dia eo amin'izay zany ianao sy mifototra mandehandeha nefa ny adversera be dia be asa raha ho tafitavelona ihany na tsy ianao mandrapahatonga amin'ny fitsarana farany. Dia izay zavatra izay zany no antony famolavolantsika isan'andron'andro hoe inona zany no tena antony mahatonga antsika sambatra nge ny olona le hoe mandeha mivavaka ohatrany zareo zao sambatra hoe mivavaka maraina sambatra ry tadidio tsara fa ny olona dia mieritreritra mihitsy hoe mametraka lalàna sabata ao ny andro tsy azo atao ininona sy ny karazana sy ny karazana satria adinony le tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy 12 andininy 12 aoka ny andro voalohany amin'ny herinandro asiana fivoriam-bavaka masina ao anareo tsy anaovanareo ininona ary andro fahafito ihany koa zany hoe misy ny olona sasany dia terena le saina hijanona hoe sabata sy ny anina nefa tsy avondy azy zay satria ny andro no ataony ambony no ny le ao anatin'ny fony eo amin'le fiandrasana ny tompo. Dia zavatra anankiray mahafinaritra dia hoe isika zany hitako mihitsy hoe tena tsiketraka nataoko hoe vitsy miaraka amintsika eto nabetsaka fa tsika tena ao anatin'le fiazakazahana miazakazaka foana tsika satria efa napetraka ny tompo ao anatin'le atao hoe pista anankiray tsika rehetrarehetra mianaka avy ireo fa ny tena fanidintsika moa dia hoe ho tafaraka amintsika engany ka ny ankonantsika tsirairay avy ka manao amin'ny paralelina ny ambadibadika any fa raha tany sanatrian'izany ka hoe tsy manao fa dia hoe miavoaka andaharana fotsiny
dia mampalahelo satria le resaka fanavotana ane tsinona le famonjena personnel fa tsisy an'izany hoe famonjena collectif zany tsisy an'izany mampiresaka raha hiteny an'izany hoe ny zasy ny akohona koa dia hovonjena satria zano mivavaka zano manao toriteny dia hovonjena daholo personnel io tsisy an'izany mihitsy ao anaty baiboly fa ny zavatra azo antoka dia raha niteny hoe minoa Jesosy dia novonjena ianao sy ny ankohonanao dikan'iny dia hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny ankohonana anankiray ny fanahy masin'Andriamanitra dia misy foana ny influence ataon'ny fanahy masina ahatonga ny sasany ho tonga saina fa rehefa tsy tonga saina moa ny sasany tsy afaka ny hiditra ao am-pony ianao tsy afaka ny anery azy ianao fa dia amin'ny andro anankiray fotsiny izy vao mety hoe ho tonga saina hoe ka zay ane ka zao hoe ka tamin'ireny ange zay tsinona ny fantatray dia foan'ny anina no hitanay dia foan'ny anina no hitanay malainy zay ny andeha hiaraka hivavaka anao hoe hieno azy satria izy io manko ka zao tsy anjarako sy ny anjaranao no mitanisany dia foan'ny anina fa tokony ho izy hoe ahoana ny atao ho ataoko afahako zany hoe azahoako tanteraka n'ilay atao hoe famonjena le famonjena tsinona araka ny filazantsika dia hoe le famonjena nge mbola tsy tena aki tena hoe aki tanteraka fa lalam-pamonjena ane ny azo nataon'Andriamanitra ane tamin'ny alalan'i Jesosy dia fanadiovana anao ho lasa virgine fa manomboka eo ve ny virginité anao lasa nitasenao sa nasianao fiketronana indray izy eo ny zavatra loza be eo ny zavatra mahatonga ny kristianina be tavela satria ny heveriny ary ny fandrisainy azy hoe ny sorona natao dia ho mandrakizay le sorona natao hoe mandrakizay ny dikan'iny dia zao hoe amin'ny fotoana 2020 misy olona manolo tena dia mbola valable le izy fa tsy hoe androany mpanota androany nahazo famonjena dia raha pitra mbola anota dia valable le fisoronana diso zay rehefa nodioviny indray mandeha ny mpivavaka ozy dia tsy asiana fieritreretana noho ny nofotsoana izy ny Hebreo 10:12 tsy asiana fieritreretana noho ny nofotsoana fa be ny olona mandika araky ny itiavany azy ny atao hoe baiboly mampiasa ny saina izy mba hahafahany favorisehan'ny ratsy ataony dia zay no mahabe fahaverezana zany amin'ny kristianina dia nytiako atongavana dia zao hoe isaorana an'Andriamanitra ozy satria tsika rehetrarehetra dia mbola samy mijoro eo ihany mbola samy mazoto eo ihany mbola fa eo ihany nafiry ary zay moa dia efa nanao an'izay mihitsy zany ny tena hoe tanjona hoe tsika tsakiala fa tsika modely hoe tena velona neny ny olona ny Andriamanitra ivavahantsika eto tsika ary tena hoe sorako manokana zany anareo etotsika zany tsy aketsika fa dia mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao tsika dia eo foana mandra-piavan'i Jesosy tsika eo foana fa za mino fa voasariky tsika daholo amin'ny andro anankiray andeha ataoko hoe ndeha ozy ataoko ohatra fotsiny hoe anniversaire anankiray tsy fantako naniza dia hoe manasa le olona rehetra famille zany hoe zay zany mba fangatahako anniversaire dia tao mba hiary hivavaka tsika anao Skype daholo pour une fois andro anankiray raha ohatran'izany ny zavatra mety ho tarehintsika ny havantsika rehetrareo dia za suira fa hoe mety oliana izy ary voakasika izy ary mahatsapa satria ozy hoe ny fenontsika tenin'Andriamanitra ane zay le mahatonga an Jesosy ny teny hoe ny teniko ozy dia fanahy sy fiainana zany hoe le teny rehefa mandre dia lasa misy impact ao anatin'ny olona anankiray touché-ny olona anankiray dia lasa ohatrany hoe mangetaheta foana hoe te handre indray azy zany mandeha foana le izy hoe ohatrany mahafinaritra tsara kosa izy zany satria miasa le fanahin'Andriamanitra dia ny zavatra amaranako azy mba tsy halavan'ny resaka dia hoe tsika efa nametrahan'Andriamanitra ny atao hoe fanahiny dia tsy akiala eo satria le fanahin'Andriamanitra no laza amintsika isan'andro hoe tsika dia tsy ketraka noho ny zavatra mitranga tsy ketraka satria manana fifaliana anaty ianao manana ny atao hoe pe anaty ianao ninona zavatra mikoriana ninona mandalo amin'ny fiainanao ninona mety atmosfera tsy heverinao zao zavatra tsarovy le Andriamanitra dia tsy maintsy manano tanteraka ny teniny raha matoy ianao nataony mbola velona androany dia tsarovy fa mbola misy zavatra mbola tiany ho apetraka sy aseho aminao ny zavatra zay karatsahanao dia tadidio tsara fa hoe ny zavatra iriny fony zay teniny hoe
dia omeny avoka ary tsy ho laviny zay ho irin'le zanaka zany rehefa mandrefona ny teninao, mandrefona ny tenin'Andriamanitra ianao dia zay iriny fonao dia azonao amin'Andriamanitra satria zay ny zavatra teniny ary tena hoe defi napetrany tamin'ny zanany zany hoe tsy mba no laviny ozy izy zay niriny fony. Salamo 21 verset 2 zay rehetra niriny fony dia tsy nisy no laviny ka zay zavatra zay efa ao amintsika. Dia zay zavatra zay zavatra mahafinaritra antsika hoe dia tena hoe fisaorana an'Andriamanitra ary fisaorana anareo izy ahako satria mampivory ihany koa ny zavatra mifahitana anareo rehetrarehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany. Hivavaka ry Andriamanitra rainay io tanteraka indray ny fandrenesanay ny teninao, isaorana anao areo ka hiasa aminay tsirairay avy zany teny zany hamantaranay tokoa fa zay dia tempolo satria miorina amin'ny Jesosy Kristy zay naorina niaraka taminay zay no mahatempolo anay ary toerana fanahanao tokoa izahay. Apetraka fenao am-pelatananao zay rehetra mbola ho ataonay ary sikasanay satria ianao le mamolavola, ianao no mamantatra ny alehanay, ianao no malavorary ny dianay fa tsisy avy amin'ny sitraponay na mifanondrinay zany. Aoka ianao Andriamanitra ny asa feno ary mahafantatra ny liny tsirairay avy amin'ity andro arivo ity ary zay rehetra tsy niaraka taminay dia nafantatra ny antony ary mivavaka ho azy ireny zay aoka tsy hanadino na mba iorina tsara izy amin'izay rehetra lehany ihany ary zay misy marary dia ianao Andriamanitra nikasika azy ireny ary aseho iaza mivoninahitra fa Andriamanitra mpihaino vavaka ary velona ianao ary tsy Andriamanitra maty ianao fa mahafantatra ianao fa manana ny fotoananao ianao fa dia isaorana anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.